Miraha firaom-baovao ho an'i Jehova, miraha ho an'i Jehova ry tany rehetra, miraha ho an'i Jehova, misaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagaga nataony. Andriamanitra Tratrimian-danitro misaotra anao satria mbola afaka manonona ny anaranao indray izahay amin'ity fotoana ity. Ary ankehitriny dia raha nolona izao fampom-pivavahana izao izahay dia ianao no ombanay, ary fanamasinao no hilatsaka sy ampaheranay anatin'izany. Mitena Jehova fa mihaino mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Sabatao fitsarana izao anio izao, koa indreto zahay faly miarahaba anao. Ilay ray mahery avo indrindra anome anao ny fiadanana mirindra. Indreto izahay avy amin'ny fiangonana Tanjombato, ny fitahinane iraraka aminao tsy miato. Izahay tsy toy ny raha nikopa ka tonga namana vao mihamavo, fa miaraka aminao dia feno fo ravoravo. Koa faly azy aho manolotra ireto mpandraharaha, ny namaky ny salamo teo dia ny rahavavy Ralambo Hermanana Sylvanie Priska. Ny manaraka indray amaky ny teny soa dia tsy iza izany fa Zaonja, Lolona Zaonja Randriamanantsoa. Ny mpanentana ny fanatitra atolontsika mpahendrena dia tsy izy izany fa ny Ratsaona Arsan Arsène Hubert. Ny mpanao ny tantaran'ny ankizy kosa dia ity indray ny rahavavy Fanjanirina Angèle Marie. Ny mpitoro teny indray no asehontsika dia ny Loholona Ratsimandrava. Hosolon'ny fifandraisan-tanana, hofolon'ny hofahofa-tanana dia hoy aho aminao hoe ho aminareo anie ny fiadanana. Amen. Izao tsika dia hanao ny hira faharoanjato. Miaraka mamaky ny vakitiny amin'ny soratra masina isika ka hovakitsika izay hita ao amin'ny salamo fafito amby telopolo ny andiny fafito tapany voalohany. Salamo fafito amby telopolo ny andiny fafito tapany voalohany. Hovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka
manantena azy. Andeha hiaraka andohalika hivavaka isika. Vavaka isika. Ry Andriamanitra arany tsara sy masina eny izy an-danitra ao, velom-pisaorana aminao izay amin'izao fotoana izao satria mbola menao tombon'androm-pahavelomana izay tsiraray avy. Mankasitraka indrindra tamin'ny fitantananao sy ny fivimbinanao ny rovanao ny fiainanay tsiraray avy ka nahatratra ity anio ity. Mety iza mela ny eloko tsiraray avy ary tiany indrindra raha mba ho vita fifanana aminao izay amin'izao fotoana izao. Ankehitriny indray eo dia mamoritra ny lohalika eto izay, manatitra ny dera sy misaotra ary mankalaza manome voninahitsy ny anaranao hatrany. Ankehitriny dia ampio izay mba ho vita fifanana aminao mandrakariva. Amin'izao fotoana izao raha eo dia tianay manokana ny mitondram-bavaka ireo izay tsy salama, maniry indrindra izay. Ny rano Jesosy izay narotsaka teo Kalvaria no andritra ny loharanon'aretina ka ampody izany ho loharam-pahasalamana. Misy ihany koa aminay tsiraray avy izay miatrika olana ankehitriny, olana toa ngeza raha ny fahitana maha-olombelona kanefa ny ianao Jesosy dia efa nanendry fotoana hamahana ny olany tsiraray avy dia manantena valim-bavaka sy vahaolana avy aminao izahay. Misy ihany koa kibo sy ketraka ankehitriny mangataka amin'ny fanano masina mba ampahery ny tsiraray avy izay tratra ny fakiviana ankehitriny ary ataovy tsapanay, ataovy tsapan'izy ireny mandrakariva fa eo anatrehanay mandrakariva ianao, te hanohana sy ampahery anay hatrany hatrany. Ankehitriny indray eo dia eno ny tenao izahay afaka fotoana fohy, mangataka ny fanano masina mba ameno sy hanamboatra ary taridalana ny mpandahateny ka aoka ny sitraponao no ambarina fa tsy teny araka ny fahaizana izy na fahalalany. Ho anay izay iainy kosa dia aoka ny fananao ihany koa ny ampitoetra ny teny ety anatinay tsiraray avy. Dia ampio mba ho zava-misy marina eo amin'ny fiainanay ny fampiaranay ny teny avy aminao. Dia misaotra indrindra raha eo ary amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amin'izao sabato zao dia tonga amin'ny fotoan-dehibe manan-danja indrindra isika ka omena fotoana fohy tsika hanomanantsika ny fanatitra sy ny ampahafolony izay efa nomantsika. Amen. Amin'ity sabato ity dia miantso antsika Andriamanitra mba hanome ny tenantsika voalohany indrindra mba ho fanatitra ankasitrahana ary ao anatin'izany dia atolontsika koa ny ampahafolony sy fanatitra izay efa nomantsika. Misy karazany roa nefa ny fanaovantsika izany dia ny tenantsika ny voalohany indrindra ary ny fanatitra izay efa nomantsika. Hoy Jesosy hoe fiadanana no avelako anareo. Ary izany fiadanana izany dia misy karazany roa. Ny fiadanana ho an'izao tontolo izao dia ara-materialy izay na mahantra izy na manan-karena dia miazakazaka ny amin'izany voninahitra mety mandalo izany, izay toy ny aloka.
fa ao am Jesosy kosa ny fiadanana dia maharitra mandrakizay. Ao amin'ny Filipianina toko fa 4:17 dia miteny izy hoe mahay zavatra rehetra ao an'ilay mampahery ahy. Ka rehefa ao am Jesosy itsika dia haintsika ny zavatra rehetra ary azotsika izany. Ka ny tanitsika ry avana malala dia ny anomezantsika ny fanatitra sy ny ampahafolony mba ampitombo indray ny fiadanantsika izay maharitra mandrakizay. Andeha hivavaka tsika amin'izay fanatitra sy ampahafolony izay. Andriamanitro, ankehitriny dia manolotra ny fanatitra sy ny ampahafolony izay mba ho famitana ny asanao ary mba handritsahanao koa ny fitahiana ho aminay tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Kristy nangatahana izany. Amen. Fifaliana ho any miarabanareo raika izy amin'ity sabata ity. Manao ana daholo nareo, salama daholo. Misaotra an'Andriamanitra satria mbola tafahoana indray isika noho ny famindrapon'Andriamanitra no mbola mifankahita tavy eto indray isika. Mialohan'ny tondrako toriteny ho anareo dia andeha aloha isika hivavaka. Ekipy daholo maso fa hivavaka isika. Rainay izay mitoetra eny an-danitra, misaotra anao izay satria Andriamanitra mahery ianao. Ianao ny Andriamanitra ivavahanay. Ankehitriny raha hen'ny toriteny ho an'ny ankizy ireto zaza ireto, dia ny fanahinao masina anao mpitetra ny teny ao anatin'izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
tantara kely anankiray no etokanareo de tantarana orsa mpianaka izy reto anankiroa de rehefa nyteny zany neny hoe izao tsy mahazo mivoaka rehefa ririna ohatr' zao fa misy olona zay manana tanana anankiroa de manana tongotra anankiroa de izy io mitady atsika izy io ary rehefa lasany any ianao de tsy mahita ny neny tsony ianao fa lasany any ianao de nieny tsara ity zanaka orsa kely anankiray ity de rehefa natory neny dray andro natory neny fa reraka de niala sasatra de nieritreritry teo le zanaka orsa kely hoe aninona fotsiny eto moa zany andeha mba hitazatazany any avelany any fa zaka korangany atsika any de lasa izy rakizy nandeha izy inona tokoa nozy izy nareo no nitranga nisy le lava ranjanana be izay efa mitady andry zareo de nanana rato ngeda be izy de tratrara ity orsa kely anankiray ity teo izy vao tonga saina no niafatra nataony neny anazy hoe ity le niteneniny analy hoe tsy mahazo mivoaboaka rehefa amin'ny fotoana toy izao zao tratrana de zao rakizy niezaka namahany le arato izy niezaka namahany le arato de kekery ny tany nifiny le izy ary no niery kely zay nanananyity orsa ity de tafavoaka ihany satria le rangaha mbola nanamboatra fitaovana anankiray mbola hoe sambotra anankiray de tafavoaka izy de rehefa tafavoaka izy rakizy de lasa izy mitsoka lasa izy niazakazaka be de nitsoka ary ny zavatra nafinaritra de zao tonga tany amin'ny neniny ihany izy tonga tao an-trano izy neny efa taitra nitady anazy tsy nahita anazy izy nefa tonga tany an-trano vao tonga nefa izy de zao sepotra be mihitsy izy tena natsiaro reraka izy ary tena ozy izy hoe tena tsy tratran'iny ozy izy fantatry neny nefa ny zavatra nisy fa naninona izy rakizy tsy nakatoy izy de tonga de niteny azy neny fantatro fa tsy nakatoy ianao fa izao mila makatoy ianao amin'ny sisy raha tia ianao de mila makatoy ianao rakizy ina ny lesina tiatsika tsy hoana amin'izany mila makatoy any dada sy neny isika mila makatoy an Jesosy isika ny devoly de efa fantatsika efa mandehandeha tahaka ny liona mitady mierina mitady zay arapany ary miteny foana dada sy neny tandremo fa manana fahavalo itsika diza zany ny fahavalo rakizy ny devoly melohan'izany de andeha hanokatra amin'ny baiboly isika hojerentsika ny baiboly arosokafatsika eo amin'ny Daniel toko 10 de ny andininy 7 Daniel toko 12 azafady de ny andininy 7 vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tapany voalohany ihany ozy ny teny manao hoe ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra hitanareo zany rakizy rehefa endry nareo de maninona mamirapiratra toy ny famirapiratany lanitra ny riko amin'ity sabata ity mba samy akatoy daholo ny ankizy tsirairay avy mba akatoy ny teniny Jesosy voalohany indrindra mba akatoy amin'ny dada sy neny de mirary soan'ny ankizy kely tsirairay avy indray fa melohan'izany de andesika aloha ivavaka ny amarana itsika izao tory teny ho an'ny ankizy izao ivavaka ary tsika rakizy raha inay zay ny an-danitro misaotra anao izay satria afaka nieniny teninao indray tamin'ity anio ity engany ny teninao mba hoany amin'reto ankizy reto tsirairay avy ary mba homenao fahendrena ny ankizy mba hakatoany Jesosy mba hakatoany dada sy neny ary ny fahendrena avy aminao any no antafinao an'izy ireo de zany tombavaka zany no iriko sy angatahako amin'ny anaran'i Jesosy amen. You
Resumanao, Musovilizao, Niterananao, Nitiao Manunite, Uvanao. Irape Valinda, Irape Upino, Irape Tirano, Uirama Karazao, Dezeso. Irape Valinda, Irape Upino, Irape Tirano, Uirama Karazao, Dezeso. Fahalemelabanao izaho ny tenako amin'ity fotoana ity izay fotoana andraisantsika fampaherezana avy amin'Andriamanitra ary fahasoavan'Andriamanitra ho aminao tsirairay avy ary mialoha indrindra ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia asaiko ampanajana ianao anaraka vavaka fohy amin'izao fotoana izao hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao satria mbola afaka andray ny teninao indray, andray fampaherezana avy aminao ary aoka ianao no hiteny fa zay angina ary fanao masina mihitsy no ame fahendrenany tsirairay avy aminay na ampihaino izany dia aoka ianao no omba ny tsirairay avy aminay amin'an'i Jesosy. Amen. Eny azy mpihaino malala amin'izao fotoana izao dia tonga ny fampaherezana ho anao ny tenako izay novakiny mpanompon'Andriamanitra teo amin'ny Salamo. Salamo 7:7 tapany voalohany izay vaky toy izao aminaran'i Jesosy. Salamo 7:7 tapany voalohany, mitombena tsara mianja an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Zany hoe asaina maninona zany tsika? Asaina mianja an'i Jehovah. Ary ny kristianina amin'izao fotoana izao dia mianja Jesosy dia mianja antsika ary izay koa no andrasantsika hoe ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha alanitra. Ao anatin'izany anefa dia asaina manintsika, asaina mitombona tsara mianja an'i Jehovah ary asaina manantena azy satria izany fiandrasana zany dia misy faharetana. Asainao raha manana ora sy daty fa izaho aloha dia tsy manana ny amin'izany ora izay fiavian'i Jesosy Kristy zany fa ny zavatra azo antoka dia tsy maintsy ho avy lahy Andriamanitra izay andrasantsika. Fa ny zavatra tiana omena aminao dia mitombena tsara mianja an'i Jehovah ianao. Asaina mipetraka tsara mianja an'i Jehovah zasy ianao zany. Inona azy ny zavatra mety iseho eo am-piandrasana an'i Jesosy? Inona ny zavatra mety hisy rehefa mianja an'i Jesosy zasy ianao? Andesika aka ohatra vitsivitsy eo amin'ny mpampiasa sy ianao zany. Raha ianao no ozy izy mpampiasanao na lehibe anao hoe ho avy ao amin'ny toeram-piasanao arapitso dia mazava ho azy fa liny ianao ny amin'izay satria lehibe anao no ho avy ary izy tsy miteny hoe amin'izao no ho avy ao fa ianao zany mety hoe miditra amin'ny 9 na ohatra amin'ny 8 sasany dia miandry an'le lehibe anao zany ianao. Dia eo indrindra no ozy izy ianao hoe amfiry azy tsisy daty io tsisy ora azafady fa maheno zany ianao hoe miandry zany ianao amin'ny 5 tonga ny amin'ny 5 hariva dia misy feo heninao hoe tsy ho avy ao ny lahy lehibe anao dia ozy ianao kivy ianao zany fa tsy maintsy ody ianao satria mody amin'ny 5 ianao. Fa raha heninao kosa hoe ho avy ao ny lehibe anao dia tsy maintsy andrasanao zany na amin'ny 5 sy 7 ary faly ianao. Ry havana malala, i Jesosy dia ho avy. Tsy misy mihitsy ao amin'ny Baiboly ka milaza hoe tsy ho avy izy fa ho avy. Ho avy ilay Andriamanitra io. Ary izay indrindra no mahavelo mpanantenana hoe manantena azy
ao anatin'izay andehantsika aka ohatra vitsivitsy ny amin'ny hoe eo am-piandrasana ny amin'ny Jesosy zany. Inona zany no ataoko? Inona no ataonao? Ary inona zavatra mety iseho eo am-piandrasana an' Jesosy? Andehantsika aka ohatra ny amin'ny Eli, mpanjaka voalohany toko fa 20, andiny fa 420. Tsaintsika ary tantara efa tsy vahiny amin'ny sofintsika zany tantaran'ny Eli zany. Teo amin'ny tendrombohitsy Karmela no niseho ny tantara. Ndray andro dia nisy fotoana zay hoe nanaovana défi ngamba satria Eli sy mpaminany Baly, fa moa zany hoe mpaminany Baly zany 5,700 misany, ary Eli rehetra no nifanatrika an'izany. De izao natao, izao ny fiekana zany hoe ozy Eli mba hafantarana hoe misy ve zany Andriamanitra zany ary misy koa ve le Andriamanitra. De andao atao ny fanatitra, asiana fanatitra zany eo amin'ny andiny fa 420, ary metso ny anaran'ny Andriamanitra ao ianao, ary izao kosa iantso anaran'i Jehova, koa izay Andriamanitra namaly tamin'ny afo dia aoka izy no Andriamanitra, ary ny olona rehetra na hoe masina zany. Izay zany ilay karazana hoe fiekana na hoe défi zany zay ataon'ny Eli sy mpanompony Bala teo an-tendrombohitsy Karmela. De ozy izy Eli, aleo ianareo no mandeha aloha satria ianareo no marobe, atsoa le Andriamanitra reo. Nisy fanatitra anankiroa zany teo, vatomby anankiroa, vavy anankiroa. De natao ny altara zany fanatitra. Dia nanomboka naneo ireo mpaminany Bala, niantso maraina, tonga nitatao vovonana, mbola tsy nisy fahagagana ihany hita latsaka avy tamin'ireo mpaminany Bala. Tonga ny hariva, tsy nisy. De ozy izy Eli hoe tsy mahomby le Andriamanitra fa aleo mba atsoko indray le Andriamanitra. Ary ny zavatra nahagaga dia izao aloha ny tenen'ny Eli ao amin'ny andiny fa 520. Ary ho Eli tamin'ny mpaminany Bala mifidiana. Ny vatomby raha ho anareo ka manamboara aloha ho anareo satria ianareo ny maro, ary miantso ny anaran'ny Andriamanitra reo nefa aza asiana afo. Izay zany ilay défi hoe tsy asiana afo. Fanatitra moa dia tsy maintsy mampiasa afo ianao andorana azy. Fa eto zany hoe tsy asiana afo. Ambatana hoe tena iza ilay Andriamanitra. De hoy Eli rehefa tsy nahomby ny mpaminany Bala, anjarako izao ozy Eli miantso ilay Andriamanitra. Eo ny andiny fa 730. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Mieno Jehova mba ahafantarana reto olona reto fa ianao ny Jehova no Andriamanitra, ary ianao no mampiverina ny fony indray. Andiny fa 230. Dia nilatsaka ny afo ka nandevona ny fanatitra hodorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka, sady nandritra ny afo ny rano tao anaty hady kely. Zavatra magaga zay havana malala. Eli izay nanao mihoatra no ny fahazarana. Zany fanatitra zany dia nisy kitay. Fa ny Eli ndreto asivy rano natao anaty hady zany lay fanatitra, le kitay, ary mbola feno sino izy dia asiana rano. Magaga. Fa azo Eli antoka io Andriamanitra io. Lesona voalohany eo am-piandrasana an' Jehova, eo am-piandrasana an' Jesosy. Inona ny lesona voalohany asonona amin'izany? Lesona voalohany asonona amin'izany zay havana dia izao: mamaly vavaka io Andriamanitra io. Ny vavaka Eli rehefa niantso. Lesona faharoa ihany koa dia afaka manao fahagagana ho aso anao Andriamanitra eo am-piandrasana an' Jesosy Kristy fandroana. Zay havana. Aza mieritreritra ianao hoe tsy ho avy Jesosy. Inona nataon'i Jesosy aminahy eo am-piandrasana azy? Afaka miaino anao izy.
azy afaka miainy vavaka zay ataoko io Jesosy io, azy afaka mame fitahina ho anao izy eo ampiandrasana an Jesosy. Fa zavatra lezainy de hoe mitombena tsara ianao miandy an Jehova ary manantena azy tahaka ny Eli. Zao ny tantara rehefa mamaky ny tantaran'ny Eli ianao eo amin'ny 7:30 de zao ny zavatra nisy. Ary rehefa henony Jezebela fa ripaka lay mpaminany, satria izay no zavatra nisy, naripaky novonoiny Eli zany mpaminany Bala zay tsy naomby. Ary henony Jezebela zany tatitra mahonena zany satria tsy naombiny miaramilany. De ozy izy Jezebela mantsy mpanompony hoe iza moa zany Eli zany, fa ataoko maty koa zany Eli zany. Ary henony Eli izany fanambarana izany Jezebela zany. Dia izao ny toy ny tantara. Asaiko anao mba amaky ny baibolinao ao amin'ny 1 Mpanjaka voalohany 15:15. Ary raha nahandry ka natoloteny ambany anjavida karaha izy, injo nisy 14 azafady, ndao jerentsika aloha 14. Ary izy koa nandeha lalana indray andro tany anefitra, ary tonga nipetraka teo ambany anjavida anankiray. Dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe aoko zay, alao ny aiko ankehitriny Jehova fa tsy tsara noho ny razako aho. Zany no ataon'ity Eli mpaminany izay lay avy nanao fahagagana, izay avy nandray valim-bavaka teo anatrehan'i Jehova, indrisy fa nangataka ho faty izy. Inona ny lesona lehibe asoahana indray ny amin'ny fanarahan'i Jesosy? Eo ampiandrasana an Jesosy ianao dia mandary fizahan-toetra zasy ianao. Tahaka ny Eli dia nandary fizahan-toetra, ary izany koa no mety isy eo amiko so aminao eo ampiandrasana an Jesosy, andary fizahan-toetra zasy ianao. Ary inona fantainam-peraka de inona aiza Andriamanitra ao anatin'izany hoe izaho mandary fizahan-toetra zany, ianao mandala an'izany fizahan-toetra zany, aiza Andriamanitra ao anatin'izany? Tsotra ny valiny. Izao ny toyeny eo amin'ny 9:9. Ary nijery izy ka indry teo anilan'ny lohany nisy mofo voaendy, ary tamin'ny vato mamay sy rano iray toavara, ary nihinana sy nisotro dia nahandry indray izy. Ry havana malala, izany lay ao Andriamanitsika. Mijery atsika ao anatin'ny olana zay misy atsika, ary tsy hoe tonga fotsiny Andriamanitra fa nanomana vahaolana ho any Eli. Fantatsika moa fa nanomana mofo, ary Andriamanitra tsy mila voatsiary amintsika izy ka na hoe tamin'ny Eli ka name zavatra hoe ty mofo, na hoe zavatra mbola manta, fa zavatra efa masaka nomeny any Eli. Zay havana malala. Andriamanitra rehefa mame vahaolana dia vahaolana efa masaka nomeny atsika, tsy mame vahaolana ko mantamanta lay Andriamanitra fa vahaolana masaka. Izany no omeny atsika eo ampiandrasana an Jesosy. Na dia mandary fizahan-toetra zasy ianao dia manomana vahaolana ho asy anao Andriamanitra, azy vahaolana efa masaka nomeny azy ho anao. Ary izay indrindra no tiako isotomana saintsika androany. Raha mamalitsika eo amin'ny Mpanjaka voalohany 9:7 ihany dia zao hoe ary afandrony indray le anjelin'i Jehova dia nanoana azy ka nanao hoe mifoaza ka homana. Zay havana malala, tonga indray ny anjelin'i Jehova voalohany faharoa. Tian'io Andriamanitra io zasy ianao, mandalo olana zasy ianao ankehitriny, aniraka ny anjeliny Andriamanitra. Ary io anjely io dia afaka mame anao na inona olana
na firy olana dia afaka mandefa vahaolana ho anao eo Andriamanitra. Zay havana malala mba fantatrao fa niditra tao anatin'ny zohy Eli niala teo amin'ny tendrombohitra dia nakeo any ambany anjavida ary aty amin'ny zohy indray zao Eli eo amin'ny 9:7 ary niditra tao amin'ny zohy izy ka nitoetra tao ary izy tonga tamin'ny teny Jehovah nanao hoe manao inona ty ianao Eli mifanohatra amin'ny tendrombohitra ilay zohy zany hoe zany zohy zay dia midy ao anaty haizina zay havana mahala sao dia efa anaty haizina ny toerana misy anao zany zohy zany dia haizina tsy ahitana ilay fanabeazan'Andriamanitra izany zohy zany dia hoy Eli hoe ato ngamba ny toerana mety hisy mety enjehany Jezebela inaviny Jezebela mety hanenjika anao mety Jezebela ny fahoriana ny olana arabola ny fampidizana mpianatra mety ozy izy ianao hoe olana tena sarbanty mety rana tsosa ianao fa andeha ao anatin'ny zohy zay havana malala tsy natao hitataovan'olana ianao tsy natao Andriamanitra hitatao olana ianao fa ozy izy Andriamanitra tsotra le baiko eo amin'ny 9:10 hoy Jehovah mantsy Eli mivoaka mitsangana eo an-tendrombohitra eo anatrehany Jehovah zay havana malala tsy afaka anehoan'Andriamanitra fa agaganao anao anaty zohy ao anatin'ny haizina zay toeranao io zay tanora malala sao dia ao anatin'ny haizina ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao tsotra ny ten'Andriamanitra mivoa tao anatin'io toerana io fa tsy afaka anehoan'Andriamanitra fa agagana ho anao io toerana zay eritreretinao io fa mamety ny fiainanao tsy afaka andeha sitrika ao anatin'ny olana ianao tsy afaka hiaraka aminao anatin'ny olana Andriamanitra fa ozy Andriamanitra mivoa teo eo anaty tendrombohitra mivoa ary miverena amin'ny plasy zay ametrahany Jehovah Andriamanitra ao miverena eo amin'ny toerana zay ametrahany Jehovah Andriamanitra ao ianao ary fantatrao moa tao aoriana kelin'io tao amin'ny fotoana aoriana kelin'io dia rehefa niala tao nasian'Andriamanitra niala tao anatin'ny zohy Eli makena tendrombohitra dia hoy izy fotoana fohy tao aorianan'io dia niala tao Eli ary eo amin'ny andininy mpanjaka faharoa toko faharoa 2:10 ary mbola nandeha sy niresaka izy roalahy dia injo nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy roalahy ary Eli niaraka tamin'ny tafidrivotra ho any an-danitra zay havana malala fotoana fohy tao aorianan'io dia rehefa niala tao anatin'ny zohy Eli ozy izy Andriamanitra mivoa tao fa tsy afaka aneo fa agagana ho anao ao anatin'izany zohy zany ary tsy afaka ahitanao fahalebiazako ao anatin'izany zohy zany dia hoy Eli hoy Andriamanitra hoe efa nanomana kalesy afo ho anao hiaraka amiko any an-danitra zay havana malala miantso anao Jesosy ankehitriny mila miala amin'ny toerana zay eritreretinao fa mampety anao mila miverina amin'ny plasy zay nametrahany Jehovah Andriamanitra anao ianao mitombena tsara mianjany Jehovah Andriamanitra ao efa manomana kalesy afo ho asanao Andriamanitra amin'izao fotoana izao efa manomana izany Jesosy tsy afaka handray anao ao anatin'ny haizina tsy afaka handray anao anatin'ny zohy izay nieritreretinao fa efiainana Andriamanitra fa mila miala tao ianao mila miverina eo anatrehany Jehovah ianao zay havana malala isany tianao ve mba handray kalesy afo tahaka ny Eli tianao ve mba handehan'ny kalesy afo zay noman'Andriamanitra ho asy ianao fa ho avy tsy ho ely Jesosy indro ho avainganao miverena en place zay nametrahany Jehovah Andriamanitra anao miverena en place zay andraisany Jesosy ianao fa ho avy tsy ho ely izy tianao ve amin'ity androany ity izy mpiainy malala isany mba ho raisin'i Jehovah eo amin'ny toerana zay nametrahana anao io
izao ny fotoana izao iverenana, mbola tsy tara ianao raha iverina satria le Jehoandriamanitra io dia Jehova te andray anao, efa manomana kalesy ho afo ho anao izy, fa ho avy izy ka andray anao ho any an-danitra. Ary io Eli io dia hiaraka hifaly amintsika, hiaraka antsika lay Eli nandalo olana tahaka antsika io, dia hiaraka hifaly anao fanandramana ho any an-danitra, fa miandry antsika any izy. Ary ianao koa mba tiany hiaraka any, tsy toerana, tsy fotoana zao hijanonana any amin'ny toerana zay mety hiverinao fa mahatsara anao, tsotra ny teny miverena ary miandry anao Jesosy. Ary tiako raha mba zasy anao no andraisin'le kalaisy afo, raha ho avy ela amin'izao alamo Jesosy dia zasy anao nde ho raisiny, ary ny riko mba ianao indrindra no ho raisiny Jesosy. Ka voninahitra ao n'Andriamanitra rery any. Amen. wakati
tsika Jevan'Andriamanitra misaotranao satria mbola afaka menao tena fampahirezana tamin'ity maraina ity. Tompo malalo ankehitriny dia aoka ilay nitenjeny mba ho tonga fiainana, ho tonga fanantenana ho anay. Ary misaotra raha malala satria kaiky ianao dia mpiainy vavaka eo am-piandrasana ianao ho avy tsoela anjaolanja dia mpiainy vavaka ianao ary afaka manao fagagana ho anay. Ary raha sendra mandalo fizahan-toetra tsiray avy aminay dia tahaka ny hitondranao tamin'ny Eli no mbola hitondranao ny fiainanay tsiray avy. Ka afaka mamany olana ianao ary afaka miantso anay hiverina amin'ny plasy misy anay ameatranao anay zahay. Ka aoka izay mba hanoana izany antso-pitiavanao izany ary andray ilay fanantenana satria hoe mila manantenanao izahay dia ilay fihevenao be voninahitra amin'izay ao lanitra. Ka aoka izay malalo mba hanantenanao ary hanana fanantenana indray ary hanao dingana indray raha sendra kivy izahay, raha sendra tafa niverina tamin'ny lalana nisy anay dia ako an'izay fanapahan-kevitra hiverina amin'ny toerana izay ameatranao anay izay tsiray avy reto. Ary tsy amin'ny herinay izany fa noho ny amin'ny herinao dia ho avy ianao ary hanomana ilay kalesy ho anay tsiray avy ka iona amin'ny Eli ampinaritra indray izahay satria ianao dia Andriamanitra tia anay ary vonona ny andray anay ary aoka izay andray an'izany safidy izany ary ho faly izahay raha miaraka aminao ary amin'ny toerana manjaka azivo izany fanantenana izany. Amin'n'an'ny Jesosy nangatana mivavaka. Amen.